dia fifaliana mandrakariva ry havana no imbonana amintsika ao anatin'izao fotoam-pavahana zao a miombona ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay sakafo ho an'ny fiainantsika rehetra fa tsy mofy ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ny teny izay fa nomena ahy rehefa nantsoina hoe afaka izaran'ny tenin'Andriamanitra eto dia ilay teny faneva ko ialako tsiny raha toka tsy nandrainy amin'ny perikupa fa ilay teny faneva ao amin'ny apokalipsy toko 2 ny 5 faefatra sy 5 no hitondrana ny fampaherezana ho antsika eto dia ataontsika tahaka ny any amin'ny fomban'ny toby. Ny any amin'ny toby a rehefa misy teny faneva dia iny teny faneva iny ihany no entina na iza mitory na iza manambara dia iny teny faneva iny fa zay ihany koa ilay endrik'ilay hoe tenin'Andriamanitra mampiorina ny mpino satria amin'ny endrika maro samihafa no ahafahan'Andriamanitra mampilaza amin'ny mpanompony izay afatra tia nomena amin'ny mpanompony na teny iray ihany aza fa io tenin'ny soratra masina io ny efa nivelomana hatramin'izay nisiny zany tenin'Andriamanitra zany ka mandra-pafaran'izao tontolo zao tsy iova fa isy foana na miovaova aza ny vaninandro ny vanim-potoana miova ny teknôlôjia miova ny zavatra rehetra fa ny tenin'Andriamanitra lay voasoratra teo a dia tsy miova tahaka ny Kristy ihany a tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Vakitsika ny 4 sy ny 5 ao amin'ny apokalipsy toko 2 dia nivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany dia ho avy aminao aho ka mindra ny fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Dia ny fanahin'Andriamanitra ny ry havana no ampahery atsika sy ampitoetra ao anatintsika ny afatra izay tiany omena atsika amin'izany teny izany. Fiangonana tany Efesosy no nampitondrain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjeliny, tamin'ny alalan'ny mpanompony izany teny izany. Ny zavatra hitan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana Efesosy dia fiangonana miasa mafana fo, fiangonana manao ny ainy tsy ho zavatra hanatanteraka ny asan'Andriamanitra, fiangonana tsy mahatanty na mahazaka ny karazana olona izay toa mampifangaroaro ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa na koa ireny mianty tsara velatsy ireny hoe sady mety mbola manompo sampy ihany any velany ihany kanefa koa dia makao am-piangonana ary dia tena nidera azy ny tompo sy na laza any zavatra izay nankasitrahan'ny tompo tamin'izany fiangonana izany. Kanefa kosa dia eo amin'ny 4 eo izy dia amin'ny teny hoe fanefa kanefa na izany aza dia manan-javatra ihany aho ho lazaina aminao. Dia izao efa niala ianao tamin'ilay fitiavanao voalohany. Efa tsy hitako intsony ao aminao ilay fitiavanao voalohany. Lay fony isika vao niaraka, lay fony ianao vao nanao hoe hanolo-tena ho anao aho tompo, hanaraka anao aho, ialako avokoa ny zavatra maro samihafa rehetra izay tsy nety hatramin'izay fa dia ianao no ataoko Andriamanitra, ianao Jesosy Kristy no tompoko, hanaradianao aho. Zany mantsy ry havana ny tena fiainana kristianina, nisy ny taloha ary misy ny ankehitriny. Efa lasa ny zavatra taloha ny filazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina. Indro tonga vaovao ireo. Zany ny fiainana kristiana raha misy manamarika sy hahafantarana n'izany atao hoe olona manaradian'i Kristy izany dia izao misy fiovana teo amin'ny fiainany. Zany no hafantarana, anisany no hafantarana fa kristianina izy. Nisy fiovana, lasa olom-baovao. Ary zany mahatonga ny voambolana nenton'ny tompo amantarana sy lazana nyreny olon'ireny manao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo izay tsy takatry ny fisainana maneritreritryolombelona fa na manam-pahaizana aza no nanatrika ny tompo rehefa nitenenany an'izany dia nilaza ilay manam-pahaizana manao hoe ahoana moa no ahatanteraka izany hiditra ao anatin'ny kibony reny indray va ny olona ka ho ateraka. Tsy ahoy ny tompo fa tsy maintsy ateraky ny fanahy, tsy maintsy ateraky ny rano, tsy maintsy misy fahaterahana vaovao eo ianareo dia izay ilay mahatonga an'ilay hoe olom-baovao
olona niova. Ary zay ilay fitiavana voalohany tia ny tompo lazainy eto, ilay ianao ny fanaraka tamiko tamin'ny voalohany. Ary iny fitiavana voalohany iny no tiany tompo hita mandrakariva eo amin'ilay fiainan'ilay kristianina, eo amin'ilay fiainan'ilay fiangonana. Zany mahatonga azy miteny eto rehefa niresaka tamin'ireo mpino tao amin'ny fiangonana Efesosy, manao hoe niova izany fitiavanao izany. Tsy ilay fitiavana voalohany. Mandeha tsara ny asanao tahaka an'izay tadiavana azy. Mety tsara ny zavatra ataonao ao anatin'ny fandaharam-potoananao ao. Fa izao, raha tamin'ny voalohany fitiavana an'Andriamanitra no mirehitra ao anatinao, mahatonga anao mivavaka sy mamaky ny tenin'Andriamanitra ohatra. Fitiavana miredareda an'Andriamanitra no mahatonga anao manao tafika masina, mahatonga anao manao an'izao asa amandraharaha sy andraikitra rehetra zay raisinao izao. Amin'izao ankehitriny izao dia tsy izay intsony ny tazako ao anatin'ireo, fa mety efa fahazarana angamba, mety efa fahaiza-manao fotsiny angamba. Ry havana, tiany tompo isika tena hoe hanao anatanteraka zay baiko ny rehetra, anao ny asan'ny rahany rehetra. Fa raha tsy mbola hitan'ny tompo ny fahatanterahany zavatra ataotsika, na manao inona isika na manao inona, ankasitrahany reny, fa mbola ho teneniny ihany hoe ity tsy mety. Zavatra tadiavin'ny tompo mantsy ry havana tsy le hoe nahavita fotsiny aho, fa mitohy amin'ny zavatra izay ankasitrahany, mamarana ny zavatra araka izay tiany tompo hamarana anazy, tody hatrany amin'ny farany amin'in'ilay toetra hoentina manatanteraka ny zavatra tadiavin'ny tompo iny. Fa indraindray izay fakam-piana betsaka ho antsika kristianina dia izao, efa lasa ilay ivelany no manatanteraka ny zavatra rehetra, fa ny ao anaty dia efa miova. Ary zay ilay tsy zakany tompo, zay ilay tsy tantony tompo ka mahatonga azy tsy hoe manilika avy hatrany, fa mahatonga azy miteny, mahatonga azy mananatra, mahatonga azy mampatsiaro ka tia no tonga saina mandrakariva isika manao hoe manahoana lay ao anatiko, mbola fitiavana ve sa efa fahaiza manao fotsiny zay tsara ananantsika ihany koa, ny traikefa ny fahaiza manao tsara ny ananana an'izany, fa traikefa sy fahaiza manao zay mitoetra mandrakariva sy tariany ny fitiavana an'Andriamanitra. Fotoana fandinian-tena, ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra rehetra, na roviana na iza ianao andre tenin'Andriamanitra dia tokony handiny tena mandrakariva manao hoe mifanaraka amin'izany ve ny fiainako, mifanaraka amin'izany ve ny fanaoko, mifanaraka amin'izany ve ny hitan'ny olona eo amin'ny fiainako, fa indrindra mifanaraka amin'izany ve ny ato anatiko izay tsy hitan'ny olona, izay tsy fantatry ny olona, fa izaho ihany mahafantatra azy sy ilay mahitany ao anatiko rehetra. Mifanaraka amin'izany ve ny toe-poko, mifanaraka amin'izany ve ny toe-tsaiko, mifanaraka amin'izany ve ny fitiavana ato anatiko. Misy fomba maro no tian'Andriamanitra ifandraisantsika aminy. Fifandraisana amin'ny alalan'ny vavaka, fifandraisana amin'ny alalan'ny vaky-teny, fifandraisana amin'ny alalan'ny fanaovana asa aman-draharaha, asa fanimpona, fifandraisana manokana mampandray ny fanasan'ny tompo izay niteneniny soratra masina manokana ihany koa sy nazavainy mba hananantsika mandrakariva n'ilay fifandraisana aminy, fifandraisana aina aminy. Fa ny anisan'ny fifandraisana tiany tompo hita amiko sy aminy koa dia ny fifandraisam-pifankatiavana na ny fifandraisam-pitiavana. Efa nanambara tamintsika ny fitiavana izy, efa naneo koa fa tsy teny fotsiny fa tamin'ny asa tamin'ny nanirahany an' Jesosy Kristy tompo, fa toy izao ny tiavany an'izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana
efa naneo izany fitiavany zany izy fa manahoana ny fitiavako azy. Fifandraisam-pitiavana ry havana anisany tian'Andriamanitra ifandraisantsika aminy koa. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary raha misy olona tsy tia amdika teny amin'ny teny firenena hafa io dia ilazainy ilay hoe efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany io ianao, dia mijony ilazany azy hoe efa niala tamin'ny, na hoe efa niamaivana, efa nanangatsika ny fitiavanao ahy sy ny fitiavanao ny hafa. Satria nakapoko ny tompo nga na ny fitian'ny tompo tamin'ny teniny roa ihany, na hevitra roa ihany, ny tenin'Andriamanitra rehetra ny lalàna sy ny mpaminany sy ny soratra, dia hoy izy hoe fa izao dia mahafehy izany rehetra izany. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra, ary ny tahaka izany ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany dia mahafeno, raha izany ny fiainan'ny olona ary izany no mitarika azy, dia izany dia mahafehy sy mahafeno ny lalàna sy ny mpaminany sy ny soratra rehetra ho Jesosy Kristy. Ary dia izany mahatonga azy manao hoe efa niala tamin'ilay fitiavanao ahy ianao eo amin'ny zavatra ataonao sy ny fitiavanao ny hafa ihany koa. Fifandraisam-pitiavana no tian'Andriamanitra ifandraisako aminy. Ka raha mangatsika izay fitiavan'izay dia ho lasa zava-poana ihany. Fantatritsika tsara ny voasoratra amin'ny Korintianina fa na miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza, na manao zava-mahagaga maro samihafa aza, dia tahaka ny kipantsona maneno ihany, feoany fotsiny fa tsy azo tsapaitana. Zay ny mahatonga ny tompo mitaky sy mitady amiko hoe manahoana ny fitiavanao, atraiza ny fitiavanao. Ary rehefa iainga teto ambonin'ny tany Jesosy Kristy, lay mpianatra zay anisany tena nafana fo Petera dia nanontaniany. Ry Petera, zanaky Jaona, mo tiava ianao? Mo ny fitiavanao va mihoatra noho ny fitiavany retsy? Eny tompo, fantatrao fa tianao. Satria fantatro ny tompo fa izay fitiavana azy zay atao mirehitra sy miredareda, ary tazomina n'izany hoe miredareda zany, ka atsapako mihitsy hoe raha maketsy aho dia satria fantatro ary tsapako ato anatiko fa ny fitiavako an'Andriamanitra no mahatonga manao an'izany. Raha manao an'ity aho dia fantatro sy tsapako mihitsy fa ny fitiavan'Andriamanitra mandrakariva no anaovako an'izany. Izay ny tian'ny tompo ataontsika mahafiorina ao anatitsika. Ry havana, voatahirinao ve izany fifandraisam-pitiavana amin'Andriamanitra izany? Matetika rehefa avelantsika hisy zavatra miditra ao anatin'ny fotsika sy ny fiainantsika ao, izay tsy mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na tsy tiantsika aza no hiala amin'ny fitiavana voalohany, dia manjary lasa mangatsiaka izany fitiavana izany. Mety misy olona anananao lolopo, asa tsy namerina ny volanao ve? Na nandainga taminao ve? Na namitaka anao ve? Na tsy nampozinao ny fomba fitondran-tenany araka ny zeneveranao azy? Na maro zavatra maro samihafa tahaka izany. Rehefa avelantsika ao mitoetra ao anatintsika izany, ka visavisaintsika mandrakariva fa tsy ilay asain'ny soratra masina ataontsika no ataontsika hoe saintsaino andro amanalina ny tenin'Andriamanitra, andro amanalina. Dia ireny zavatra ireny ao anatin'ny fotsika no manjary lasa mameno ny fotsika, ka ny fitiavana hafa rehetra dia mety ho atosika ireny hivoaka. Toetsaina zay manjary volavolainy izao tontolo izao, eo amin'ny fomba fanaova, eo amin'ny fomba fitadiavam-bola, eo amin'ny fomba fitiavam-bola. Toetsaina zay manjary lasa miamakabahana mandrakariva ao anatiny ny zavatra zay tsy mifanaraka loatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eny fa na dia mbola tsy tena fahotana azy, satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe ny olona matahotra an'Andriamanitra dia manalavitra ny ratsy. Tsy hoe tsy manao ratsy fotsiny, fa efa mandeha eny amin'ny sisitsisiny eny, zay raha asian'ny olona hoditra-kondro fotsiny dia mety mibolisatra dia latsaka ao anatiny. Fa ny tena lazain'ny soratra masina dia hoe manalavitra ny ratsy, alavitina, alavirina azafady tompo, manalavitra ny ratsy. Zay no tadiavin'ny soratra masina.
rehefa avelantsika izy zavatra itoetra ao anatsika ao ary eo am'izao tontolo zao sy eo am'izao fiainana zao dehibe ny mety zavatra mety atonga ao anatin'ny fotsika sy ny saitsika ao ibahanao zavatra tsy mety, zavatra tsy tsara. Indrindra zay nanylazako azy tamin'ny voalohany, resaka fifankahalana, fahatezerana zay asain'ny tenin'Andriamanitra aza hoe aza vela tratry ny masoandro akory milentika ny fahatezerana. Fa tsy ny visavisaina dia avela ao mandritry ny herinandro ray volana mahatonga anao misaintsaina sy mikonokona mandrakireo. Ahoana no mba hanaovako azy? Hono hoe bolana hoe aza manao hoe tahaka an'izay nataony tamiko no andeha ataoko aminy koa. Satria izy ny teny mafy amiko tahaka izao dia mba haveriko aminy koa zay. Reny ry havana indraindray ny mahatonga ny fotsika na dia mba tsy te hiala amin'ilay fitiavana voalohany azy, voatosiky reny fa mibahana ao anatin'ireny ao anatin'ny fotsika reny zavatra reny. Mitoera amin'ny fitiavana voalohany ho ny tenin'Andriamanitra. Farany variana mihitsy rehefa namaky an'izy io fa hoy ny teniny hoe ny fitiavanao voalohany. Ny zavatra nahavariana dia ny hoe lay fifandraisan'Andriamanitra amin'ilay fiangonany na lay olona dia fitiavana lay fifandraisana manokana mihitsy. Tsy fifandraisana ao anatina daolobe ao hoe izahay mpandray ny fanasan'ny tompo ohatra, na izahay mpiangonatsy, na izahay ao anatin'izao sampany zao, na izahay amin'izao fianakaviany zao. Tsy izay, fa fifandraisana manokana, ny fitiavanao, ny fitiavako anao, ny fitiavanao ianao manokana. Zany koa ry havana ny tena fifandraisana tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainantsika. Isika rehetra dia afaka miaraka ary asain'Andriamanitra miaraka, aza manadiny fiarahanareo mivavaka tahaka nataon'ny sasany ka efa lasa tahaka ny vaky sambo izy teo amin'ny finoana. Zavatra tsy tokony adinoana. Fa ao anatin'ny be sy ny maro dia misy olona zay tian'Andriamanitra ho hita mihitsy hoe manahoana ny fitiavany, dia enao zany manahoana ny fitiavanao ny fitiavanao. Ivereny mandrakariva izay le hoe izaho sy ny ray, izaho sy Jesosy Kristy, ny fitiavako ny tompo. Zay valian'Andriamanitra koa fitiavana anao manokana. Ary ny fitiavan'Andriamanitra anao no iasan'Andriamanitra aminao manokana. Mety tsy hitovy amin'ny asan'Andriamanitra ataony amin'ny namanao, ny olona akaikinao, na ny vadinao sy ny zanako aza mety tsy hitovy, fa manana ny fomba ny Andriamanitra zay hanehoany aminao manokana ny fitiavany. Rehefa hanehoanao ataonao miseho amin'Andriamanitra manokana koa ny fitiavanao maharitra, fa tsy voahozongozo ny fotoana, voahozongozo ny tranga, voahozongozo ny zava-misy, voahozongozo ny olona, voahozongozo ny zava-baovao bosesika eo amin'izao fiainana izao. Hanehoan'Andriamanitra aminao ny fitiavany, ny fitiavanao azy manokana. Ary zany no tenenany hoe ivereno ilay fitiavanao voalohany, ilay fitiavana mirehitra, ilay fitiavana miredareda, ilay fitiavana mafana zay sitrak'Andriamanitra. Ka hitenenany hoe satria izaho no niraiketany ny fitiavany, fa tsy hoe nandalovany ny fitiavany, fa miraikitra amiko ny fitiavany. Satria izaho niraiketany fitiavany dia hamonjy azy aho. Ry havana, betsaka mety mampangatsika ny fitiavana araka ny fieritreretantsika azy. Fa raha ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe ianao no miala amin'ny fitiavana, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana. Tsy miova io fitiavan'Andriamanitra io. Fa raha toka misy fiheveranao hoe miova, dia ianao zay niala. Efa niala tamin'ilay fitiavana. Ary zay no mahatonga an'Andriamanitra hoe io fitiavana io rehefa iverenanao dia miverina amin'ilay miredareda iny. Ianao no asiana miverina amin'ny fitiavana, fa tsy ny fitiavana ny miamaty. Manjary ilay fitiavana no mena tsiny hoe mangatsika tsia, fa ianao no niala taminy. Miverena. Fa raha iverina ianao dia ho raisiko indray ho ny tompo. Ary heto, fa rehefa miredareda io tsy misy mahasakana zay fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ary hitanao koa fa hamobe araka zay hitadiavan'Andriamanitra azy ny asanao vokatry ny fitiavana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fitiavan'Andriamanitra. Amen.